Sabotsy fa sivy volana enina amby folo sy roa arivo miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy fandarana manokana ny amin'ity atoandro ity satria fantatsika rehetra tsy misy fandarana rehefa sabotsy atoandro toy izao ny zava-miseho nefa dia ny manery ny mpiandraikitra ny fandarana aokazava andray andraikitra ka naoan'izay fandarana aokazava manokana izay amin'izao atoandro izao zany dia manao fandarana aokazava isika ny namantsika tsy toaina eo amin'ny lafiny teknika Maurice Tiavonana Pierre Oldera manoloana ny micro miarabanao zay maheno zao fandarana zao no misotranao mandrakariva ihany koa penonao tsy tapaka ny radio viva indrindrindrindra ny fandarana aokazava ifantoka tanteraka amin'izay ambaratsika namana Pierre Oldera o skandal mampalahelo ny zavantranga teny avolo omaly atoandro azo everina fa ao anatin'ny fahakiviana tanteraka ny tontolo politika ny malagasy am'izao tsika miteny zao azo lazaina fa lasa fisainana lalina ireo zay mbola olokendry ao anatin' zany tontolo politika izany ny zava misy mantsy namana Pierre Oldera dia tratra ambodiomby amin'ny alalan'ny lainga nataon'ny filoham-pirenena ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao miatrika an'izay lainga izay ary azo everina fa manahira-tsaina ny rehetra ny mieritreritra azy ny ady hevitra tsy hoe ny fialana na tsy fialana Andriamatoa Jean Ravelonarivo itsony ny ady hevitra tsy hoe tokony hiala ve sa tsy tokony hiala Andriamatoa Jean Ravelonarivo ny ady hevitra tsy hoe iza no prime ministre manarak'eo na iza no anatin'ny gouvernement zany rehetra zany namana Pierre Oldera de efa lasa avokoa zany rehetra izany de efa tsy ady hevitra itsony fa ny ady hevitra de ny hoe ahoana no nanana ny filohan'ny repoblika fasahina nahoana nanana n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina nandainga tamin'ny vahoaka malagasy tsika tsy teny hoe nahoana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no namitapitaka n'Andriamatoa Ravelonarivo nahoana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no nilaza nanao lainga tamin'Andriamatoa Ravelonarivo nahoana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no nanao foana nanoloana n'Andriamatoa Jean Ravelonarivo fa tonga dia tsorontsika ny ady hevitra amin'ity atoandro ity zany rehetrarehetra zany namana Pierre Oldera efa lasa avokoa fa ny fantaniana mipetraka zay tsy maintsy valin'ny malagasy rehetra tompon'andraikitra manan'andraikitra amin'ity firenena ity de ny hoe inona no atao amin'ny filoham-pirenena zay tratra amin'ny flagrant délit ana mensonge d'état zany hoe misy filoham-pirenena napetraka hitondra ny tasy sy ny fanjakana ary ampandroso firenena kanefa kosa no mipaipaikady politika dia nanao lainga amin'ny vahoaka malagasy zany hoe ny zavatra namena ny vakin'ny SGP ny secrétaire général présidence ny zavatra nomena ny vakiny zany secrétaire général présidence zany dia lainga ofitintsika lay lainga dia alohan'ny anaovantsika ny famakafakana namana Pierre Oldera ny lainga de tsotra rehefa nilaza mombenombeny Andriamatoa Jean Ravelonarivo manoloana ny olona manodidina n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay manosika ny filoham-pirenena anala azy amin'ny toerany dia nahatafavoaka vava indromisesy Andriamatoa Jean Ravelonarivo ny amin'ny hoe tsy ametra-pialana tsy démissionna ny zavatra voafaritra ny lalam-pandrenana nefa dia anisan'ny anankiray izay fametraha-pialana izay ahafahana manolo azy rehefa tsy hitana avoloa izay natao dia nanao fomba
faran'izay maloto ny filohan'ny repoblika teny Iavoloha natsona tao amin'ny efitra mangingina Andriamatoa Jean Ravelonarivo dia modiny rebrebena tamin'ny asa-panjakana aloha tamin'ny tetikasa maro isan-karazany rehefa vita amin'ny fanadihadiana ny famadibadiana dossier dia naroso azy amin'izay ny taratasy izay efa vita n'Andriamatoa ny ekipan'ny présidence ny amin'ny fametraha-pialany ary amin'izay fotoana zay dia niterena anao soni ity prime ministre ity fa mandritra n'izay ady hevitra zay ary amin'ny manoloana amin'ny mpanao gazety dia efa novakina ilay décret zay milaza fa dia voarainy taratasy démission napetraka amin'ny prime ministre ary dia nikeny président de république izany dia midika fa rava ny gouvernementa ary manao ny asa ny intérimaire sisa ireto rotota ireto ny prime ministre sy ny gouvernement mialeo gaga ny prime ministre zay nilaza tamin'ny filohan'ny république fa aleo aloha amba ho any an-trano iresaka mivadiko satria normal olo manambady ny tena fa any anaty tomobile ody izy vaonare fa ay efa nivakina lay démission adiny roa taorianany natongavany tao an-trano nidresaka tamin'ny mpanao gazety ny général Jean Ravelonarivo tsy nanao soni ny tenako tsy mbola nanao soni taratasy fametraha-pialana ny ady hevitra tsotra eto namana Pierre Holder dia ilay décret izay novakina izay efa nanambara fa nametra-pialana ny prime ministre zany hoe efa vita soni ilay fametraha-pialana ny ady hevitra eto namana Pierre Holder dia ilay atsotsika hoe faux et usage de faux et usage de faux izay nampiasainy tenenivony présidence en république ka nentina namitana ny vahoaka malagasy ny amin'izay hoe fametraha-pialana an'Andriamatoa prime ministre izay namana Pierre Holder. Misy zavatra tsara zavaitsika kely indray mandeha namana Maurice Vonana mikasika an'izay fanendrena sy fanalana prime ministre izay. Ary tsy maninona misy iverenantsika kely mihitsy apazava sy atsapatsika ny agoavan'ny olana miseho eto amin'ny firenena, ny krizy miseho eto amin'ny firenena sy ny fomba mamoa fady hitondrana ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Raha ny volavolainy ty lalam-panorenana ankehitriny ty olona amina rivony sy aman'alina ny adevitra tamin'ny 14 mikasika azy dia nisy adevitra toy izao: andao ahena ny fahefan'ny président république. Ny antony dia tsotra, nanana fahefana be goavana ary tsy tapesipesenina mihitsy aza ny président république zay ny fandimby. Nanomboka tamin'ny président Tsiranana io ka nandalo tamin'ny président Ratsiraka dia tonga tany amin'ny président niverenan'ny président Ratsiraka ihany dia tonga tany amin'ny président Ravalomanana. Ny zavatra niseho dia toy izao: rehefa manana fahefana goavana loatra le président république dia manararo-pahefana, ary rehefa manararo-pahefana dia potika le vahoaka sy le firenena, ary rehefa potika ny vahoaka sy ny firenena dia tezitra ny vahoaka dia midina an-dalambe tamin'ny 72 i vahoaka io ihany manala ny président Tsiranana, dia nidina an-dalambe tamin'ny 91 nanala ny président Ratsiraka, nidina an-dalambe tamin'ny 2002 nanala ny président Ratsiraka, nidina an-dalambe tamin'ny 2009 nanala ny président Ravalomanana. Io vahoaka io ihany no mifidy an'ireny président reny, saingy rehefa maminondrana le président dia tezitra le vahoaka ary dia lasa misy krizy ka midina an-dalambe ny vahoaka. Mahatonga n'ilay manondrana dia tsotra manana fahefana be loatra le président ny république. Ka raha navolavolaina ary lalam-panorenana vaovao ankehitriny dia nivoaka ny hevitry ny maro hoe somary ahenao ihany le fahefan'ny président ny république, tsy ahafahany manao zay diny atao sy hanaovan'izay daniny kibony eto amin'ny firenena. Zay no natonga ny article 54 ao amin'ny lalam-panorenana ankehitriny namana Maurice Vonana mametra ny fahefan'ny président ny république na eo amin'ny fanendrenan'ny prime ministre zany na eo amin'ny fanalana ny prime ministre. Eo amin'ny fanendrenan'ny prime ministre dia voalaza ny lalam-panorenana fa tsy manendry zay tiany
tendritendrena ny fahatany fotsiny ny président république fa ny antoko na ny vondrona antoko maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena no manolotra ny olona prime ministre ary de iny no tendreniny ny président république voafetra zany ny fahefan'ny président tsy hoe namako rakoto aizy rabe copainko tary aizy ranaivo fa hoe iza ny antoko na vondrona antoko manana maro anisa amin'ny antenimieram-pirenena izany vondrona antoko zany manolotra ny anaran'olona prime ministre de iny no ekeniny président république tendreny tsy maintsy tendreny araky ny lalam-panondrenana voafetra zany ny fahefan'ny président république eo amin'ny fanendrena azy tsy eo amin'ny fanendrena ihany fa eo amin'ny fanalana ny prime ministre ihany koa no ferany lalam-panorenana ny fahefan'ny président république ka tsy hoe analanala fotsiny prime ministre rehefa sorosorena any izy na rehefa mahasosotsosotra azy na sendra misy problème kely tsy ihany na de dakako na misy mahataitra ny lohany any fa hoy ny lalam-panorenana reto vakitsika ny lalam-panorenana andinin'ny faefatra amby dimapolo paragraphe 2 amin'ny teny français no makitsika azy le président de la république met fin aux fonctions du premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Atsahatra ny président république ny asan'ny prime ministre rehefa nametra-pialana ny prime ministre sy ny gouvernement tany. Zany hoe tsy mahazo manalanala ny prime ministre zany fa tany ny président république fa ny prime ministre ny mametra-pialana zay vao afaka miala eo amin'ny toerany zany prime ministre zany. Mametra-pialana ny prime ministre vao afaka miala zay vao azon'ny président république soloana. Rehefa tsy mametra-pialana zany ny prime ministre tsy afaka manala ny prime ministre ny président république. Zay ny lalam-panorenana, zay ny baiko ny lalam-panorenana, zay ny tsy maintsy tanterahana, tsy maintsy tsy mahazo manala prime ministre ny président république rehefa tsy mametra-pialana ny prime ministre sy ny gouvernement. Dikan'izany hoe prime ministre mametra-pialana zany na manamorisy avonana de tsotra. Ohatran'ny olona rehetra mametra-pialana am'izay tiany ametrahana fialana, mametra-pialana fa tsy asa taminareo tsony. Ai, ndanary. Mametra-pialana tsy mpikambana amin'ity association antsika ity tsony, de manao taratasy ianao. De eny ary de hoe niala izy ity ny taratasy fametrahany fialana. Ka raha ametra-pialana ny prime ministre de tsotra. Avy ny prime ministre de mitondra ny taratasy, manao taratasy izy. Ohatry ny olona rehetra manao taratasy any an-tranony ihany. Alefa amin'ny président république hoe mametraka ny fialako ao andriamatoa président république. De tonga izy manatitra n'iny taratasy iny any amin'ny président république. Miantso mpanao gazety mihitsy. De hitan'ny mpanao gazety rehetra fa iny ny prime ministre nanatitra ny taratasy fametrahany fialana. Zay ny président république vao manao décret hoe nikena ny fametrahany fialana. Zay ny voalaza, zay no fametra-pialana.